Miarabantsika rehetra amin'ity sabotsy fa 7 volana septambra 2024 ity fandarana voalohany irahantsika amin'ny fandarana vaovao ato anatin'ny fahitalavitra record Madagasikara dia ny hoe aleo resahana anao ny sehatra fandarana izay ivelatra amina sehatra rehetra malalaka ihany koa mety amina ady hevitra mety amina fanehoan-kevitra ihany koa dia azontsika resahana ato anatin'ny fandarana avokoa izany amin'ny mazay sehatra malalaka izay indrindra dia mpanao gazety no asaina hisantatra an'izany fandarana izany ho an'ity anio ity ny mpanao gazety Arfina Rahelsoa avy amin'ny gazety Valosoa sy Frank Rasamizanany avy amin'ny Free FM no ho asaintsika ho atsoka avy hatrany ary Frank Rasamizanany afaka mandray toerana ianao. Miarabanao tonga soeto amin'ny plateau an'ny record aleo resahana anao ny sehatra. Miaraba manao iarivony dia miaraba ihany koa ny ampijeren'ny tokantrano sy isika ato anatin'ny efitrano dia mankasitraka ny fahitalavitra record nanasa amin'izao alina izao fandarana voalohany ihany koa dia ndeha ataoko hoe voninahitra ny tondran'izany ady hevitra iaraka aminareo izany amin'iteny alina ity. Izay indrindra sika raha toa samy mpanao gazety dia resaka malalaka amin'izay hoe aleo resahana anao ny sehatra izay. Antsoina ihany koa Arfina Rahelsoa mpanao gazety ny Valosoa manasanao ary handray ny toerana. Miaraba ny Arfina. Dia miaraba manao dia miaraba ny Franco amin'izao fandarana voalohany eto amin'ny record Madagasikara hoe aleo resahana anao sehatra dia miaraba antsika PM rehetrarehetra manerana ny nosy amin'izao fandarana vaovao izao. Aleo resahana anao sehatra izay ny fandarantsika fa samy mpanao gazety isika no eto amin'ity anio ity satria dia ao anatina vanim-potoana isika amin'izao fotoana izao hoe vanim-potoana mialohan'ny fifidianana ao anatin'izay hoe vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izay dia samy mahatsapa ny andraikitra sy anjara toerana izany hoe mpanao gazety sy asa fanaovan-gazety izany ao fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny mahakasika an'izay indrindra no resahantsika misimisy kokoa ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity ka ny andeha ataontsika hoe taridresaka aloha isantarantsika an'izay dia ny fahitantsika mpanao gazety ny atao hoe asin'izany asa fanaovan-gazety izany ny toerana izany asa fanaovan-gazety izany amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao omeko fitenena voalohany angamba ny Arfina hoe ahoana ny fahitanao an'izay hoe asa fanaovan-gazety sy ny toerana asa fanaovan-gazety izay amin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana lalovan'ny firenena amin'izao. Ny asa fanaovan-gazety angamba dia tena zava-dehibe tokoa eto amin'ny firenena satria itsika mpanao gazety dia hery lehibe fahefatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Amma hoe zava-dehibe ny asa fanaovan-gazety izany dia adidintsika mpanao gazety mampafantatra amin'ny olom-pirenena rehetra hoe izao ny vaovao tokony atao izao ny zavatra tokony ataontsika indrindra satria tsika mpanao gazety mety ho sanatria hampisy-korotana na andamin-javatra dia izay zany mila hoe amin'ny mahery lehibe fahefatra ny mpanao gazety eto amin'ny firenena zany dia mila zany tsika mandinika sy mieritreritra satria zava-dehibe loatra zany hoe fifidianana izany. Iverenantsika rehefa avy eo mahakasika an'izay hoe fandiniana sy fahatongavan-tsaina ny mpanao gazety tsirairay izay fa averiko amin'ny Frank ilay fanontaniana teo ahoana ny fahitanao ny asina sy toerana izany hoe asa fanaovan-gazety izany amin'ny vanim-potoana lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Marina tokoa ny tenen'ny Arfina teo hoe ny asa fanaovan-gazety izany tena mitazona anjara toerana lehibe amin'ny fametrahana filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha toa isika ka hoe manao ny asantsika antsirambina dia mazava ho azy fa andrafim-piarahamonina mihitsy ny eto Madagasikara sy any amin'ny ataontsika hoe faritra rehetra manerana ny nosy mihitsy no mety hoe ivadika sy ironana anatina zavatra hafa mihitsy izay fampotehana izay rafim-piarahamonina izay. Marina teneniny teo hoe ilana fahatongavan-tsaina ny fanatanterantsika ny asa fanaovan-gazety io na isika manan-korotana na isika mandamina an'izay fiarahamonina izay kanefa izay no ilana an'izay tena hoe mila mahatsapa zany mpanao gazety miaina sy miasa ao anatin'izay mamatianina izay. Mbola iverenantsika rehefa avy eo moa nisokatra ny ady hevitra hoe ahoana ny ahatongavantsika ny amin'izay hoe asa mamatianina izay fa amin'ny ankapobeny anatina vanim-potoana ny fifidianana tahaka an'izao tena sarotra ary mafy ny fiatria ny mpanao gazety izany hoe asa fanangonam-baovao na mialoha na mandritra na orian'ny fifidianana izay. Ndao tonga dia ho resahantsika izay hoe fahatongavan-tsaina izany satria izay indrindra moa izany ilay fandarantsika aleo resahana ny fahitanareo mianadahy azy ve tena mitanana izay anjara asany mahavitana izay andrasana aminy izay ve ny mpanao gazety ny asa fanaovan-gazety malagasy amin'ny ankapobeny afaka samy maneho hevitra dia afaka ihany koa samy manohana izay toa-kevitra hoentin'izay.
afaka alohatsika zany tena hoe mampiasa mampanao gazety atsika fa zao fotsiny sakana kely ndraindray tsy afaka manao le asa le mpanao gazety satria ohatrany voasakatsakana le voasakatsakana tsy hoe tsy avela ilaza vaovao na ohatra zany fa ohatra zao hoe mandeha any ministera tsirairay avy mandeha any amin'ny antoko politika hafa de raha vao ohatra hoe mpanao gazety aviatsy de tsy voaray zany any amin'ireny de tsy afaka mitrandraka an'le vaovao tsara zany le mpanao gazety de eo zany mila fitandremana mafy ho atsika rehetra hoe aoka mba samy hoe afaka manao ny asany ny mpanao gazety fa nefa kosany le hoe asa fanaovana gazety de taterina le vaovao tena hoe tia misy vaovao taterina tsy mihevitra no entina amin'izay fa le vaovao no alefatsika na mitovy hevitra amintsika na tsy mitovy hevitra amintsika satria mpanao gazety rehetra Madagasikara de misy hoe samy manana ny ligne éditoriale zay zany le izy de nefany tsy voatery hoe afaka mandefa ny vaovao iny angena tsy mitovy hevitra azy le vaovao an'le olona ny alefanao fa tsy ny hevitrao zay zany tiako tenena hoe afaka manao le asika raha tena misy zany le finiavana eo amin'ny rotota zany eo amin'ny olona manam-pahefana tompony andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao olana foana tokoa zay amintsika amin'ny resaka accès amin'ny information source d'information kanefa voafaritry ny lalàna zay amin'ny fonako ve mahita anao hoe mahasana na hoe mahavaly an'izay andrasana amin'izay ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Tsika mpanao gazety mahafantatra ary miaina ao anatin'ilay tontolo manana an'izay andraikitra zay foana eny anazy zany apetrako foana hoe ny mpanao gazety rehetra mila tonga saina fa isika dia mpanabe ny olom-pirenena apetraka foana eny anazy satria anatina fifidianana tsika teo satria moa zay ny votoatin'ilay ady hevitra hoe aiza ny toerana zany asa fanaovana gazety zany amin'ny resaka fifidianana nambarany arifinina teo ary tena marina le izy ny haino manjery rehetrarehetra samy manana ny lalanjotra hitondrana ny vaovao ny famoahana ny vaovao izay le ataontsika hoe ny ligne éditoriale tadidio koa nefa fanimpanao gazety rehetra samy manana ny fomba entiny mampita ny vaovao io any amin'ny olom-pirenena tsirairay avy na ny mpijery io na ny mpiaino na ny mpamaky an'ilay vaovao ny fahatongavana ny vaovao anankiray any amin'ny olom-pirenena sy ny vahoaka na zany tonga de ataoko safy be mantsy ny vahoaka satria ny vahoaka no mijery atsika ny asantsika mpanao gazety tsy voatery andeha hiteny le teneny arifinina teo hoe ho taterina fotsiny le izy fa misy ihany koa nefa hoe journalisme d'opinion arakaraky ny fomba afanao mikirakira ny vaovao iny no andraisan'ny olona ny vaovao iny ihany koa any amin'izay toerana misy anazy ihany ka zay teneniko foana hoe raha isika nefa no mandrangitra ny olom-pirenena de zava-doza aveo no ho apotra ny vaovao iny sy ny impact ny vaovao voakantsika iny any amin'ny télé na any amin'ny radio na hosoratana any amin'ny gazety zay zavatra rehetrarehetra zay zany ilainy mila mipetraka tsika ary manaja ny etika sy ny déontologie an'izany asa fanaovana gazety zany mety hoe ny tokantrano mety tsy mahafantatra ina moa zany ny etika sy ny déontologie ho an'ny asa fanaovana gazety fa isika tarafin'ny olom-pirenena amin'ny fomba fiasantsika hoe manaja an'izay etika zay ve ohatry ny asa rehetrarehetra samy manana ny etika ny fiain'ny asany apiko kely fotsiny manao amin'izay le hoe any amin'ny famakafaka antsika afaka mitondra ny hevitritsika mihitsiny fa eo le mipetraka le hoe déontologie sy ny etika eo zany tsy tokony hoe ny fiainan-drakoto sy rabe no teneniko ao anaty gazety fa amin'ny ankapobeny de hoe tena mahasoa ny firenena zany sy ny vahoaka fa raha vao zay ny ataotsika de ka zay indrindra mihitsy moa zany ny tena ataotsika hoe voalohany mibaiko ny asa fanaovana gazety teny hoe ny anti-république zany hoe inona le mahasoa ny vahoaka ve ny fahafantarana an'izany tokony ho fantatry ny vahoaka ve zany raha fiainana ankapobeny angamba na hoe fiainana manokany olona na ihany koa mety hoe fitsikirana ny ivelany olona sy ny ohatran'izay tsy tafiditra loatra ao anatin'ny asa fanaovana gazety raha tsika manaiky zay tokony angamba manohatra hoe raha hitsikera fiainan'olona ianao ny any ivelany tena malalaka ny asa fanaovana gazety any ivelany tsy midiky zany hoe tiriny eto amintsika fa isika tsy andeha ohatrany hoe andeha akatahaka be fahatany any ivelany ohatrany hoe anaratsy ho fiainan'olona anankiray na hoe anenjika fiainan'olona anankiray tsika tsy miditra anatiny hoe journalisme people akory fa hoe miaina anatin'le zavatra misy eto Madagasikara ny feny tateritsika inona ny vaovao misy dahoana ny commentaire hitondrantsika ny vaovao iny mba tsy ampikorotana an'ilay fiarahamonina ary anatin'ny asa fanaovana gazety ihany koa tsy maintsy jerena foana ny hodidina eto Madagasikara isika ny malagasy manana an'izay hoe kolotsainy ny soatoaviny
tokony ho hitana taratra ny anatin'ny fanaovana na zavanaovan-gazety ihany koa amin'ity loha hevitra anankiray ity dia somary hiditra kely tsika ny amina somary mafapana kely ny mpanao gazety sy ny loko politika ianareo manada zao ohatra nasaina eto dia natao fanahiniana mihitsy hoe samy hafa ny firehana politika arahanareo ao anatin'ny orinasan-gazety izay asanareo satria na tiana na tsy tiana ihany koa anie ny mpanao gazety dia piasa ohatra ny piasa rehetra manana ny lehibeany izy mazava ho azy na dia ary le hoe napetrakintsika ambony foana ny hoe etika sy déontologie fa amin'ny ankapobeny ny fahitantsika ny hoe mpanao gazety anankiray miasa amina orinasa anankiray izay manana ny firehany mbola malalaka ve le mpanao gazety tena manao ny asany amin'ny mampanao gazety azy raha ny fahitanareo azy manokana amiko iny mihitsy zany tena tiako resahana eto betabe zany le orinasan-gazety zany le manana ny firehana politika zany tsy afa manoatra mihitsy le mpanao gazety ao anatin'izay Afrika dia zany ankapobeny iny zany amiko amin'ny hoe amin'ny orinasan-gazety iny zany hoe manana ny patron izy fa tokony avela hiasa malalaka izy hoe zaza aloha zany mahita ny record ameko ohatra zany irony record hoe hita daholo ny vaovao rehetrarehetra tsisy hoe ianona tsy avelako atao dia iny aloha tsy afaka nieren'le orinasan-gazety tsika fa mifeo mifetriretana zany tokony hipetraka fa ny ahy zany eo amin'le hoe orinasa-panjakana eo amin'ny TVM sy ny RNM eo zany tena tiako horesana satria ny any vahoaka malagasy tokony zany avela malalaka reo mpiasa reo ao satria eo ange tena manana hoe tena hoe manana fahaiza-manao ny reo ary efa ao zany matovy ray zany any amin'ny orinasa-panjakana ngamba rehefa mba hoe mba ambony tsara ny zavatra izay tiany atao dia tokony hoe manomboka izao avela amin'izay reo mpanao gazety reo ilaza ny heviny ilaza ny vaovao zany inam-pana vaovao atsy fa tsy voatery akory hoe hitondra hoe zavatra hoe manana ny feo miferitrereta zao amin'ny hoe etika sy déontologie hoe orinasa-panjakana ty ataoko ty ka tsy ato mihitsy nitondrako ny ady sy ny aty fa rehefa misy vaovao ohatra zany ohatra ataony président Marc Ravalomanana ohatra zany raisiko iny alefaso ny vaovaoany mandeha sy teny alefaso ny vaovaoany mandeha ny anina alefaso ny vaovaoany tatero zay ny asantsika dia tokony hoe mba ohatran'izay zany fa le any amin'ny orinasan-gazety zany iny mbola tena sarotra mahazo an'le mpanao gazety zany hoe piasa amin'ny mampiasa an'le izy mpanao gazety fahitany franky azy politika sy ny ataoko hoe sarotra mora miasa natana hoe hainao manjery tantanana mpanao politika zany tsy mora tena tsy mora ataoko hoe na resaka pression na ny fomba famoahana vaovao iary finina koa ngamba miaina ny zavatra ohatran'izany satria izay mianada tena mitovy ny patronay zao ohatrany hoe sady député no mitantana an'ilay orinasa namorona an'ilay orinasa efa fantatritsika ny toerany ohatran'izay ihany koa ny ary finina fa tia ngamba ohatrany hoe karazana hoe secret ohatrany hoe ataoko hoe tsy ambaratelo ny orinasa ngamba sarotra ny teny anazy eto anatin'ity hoe plateau ty sy ny fandarana fa ny asa fanaovan-gazety ny ao amin'ny groupe free satria ny anay moa hoe groupe free zany free FM sy ny free news ny anay ao aminay tonga dia sako ny miteny an'izany fa tsy misy an'izany hoe terena ny mpanao gazetinay tsy hamoaka zavatra anankiray zay ny antony isiny conférence de rédaction sy amaraina fa tsy maintsy mitady foana ianao ny fomba hitondranana an'ity vaovao ty nomemana ny Filoha Ravalomanana zay mamoaka fa samy manana ny fomba amoahana an'ilay vaovao ny redany orinasa serasera rehetrarehetra ohatrany ry zareo zao ohatrany hoe mamoaka hoe zany ministra lalatiana zany ohatrany zao samy manana ny façon zany hitondrany an'ilay famoahana ny vaovao ny mpanao gazety rehetra enao rehefa hoe asaina mamoaka ny vaovao in'izay zay dia efa midika hoe fahalalana satria navelana voaka ao anao ilay vaovao ho fantatry ny olona le izy fa kosa hoe ny hoe pression morale ny tsindrara morale ho any mpanao gazety rehetrarehetra tsy haiko ny any amin'ny hafa fa ny ao aminay fotsiny fantatro hoe tsy manana aloha zay tsy misy izay tsindrara morale zay ho any mpanao gazety ngaminareo mahafantatra an'izany tsika moa hoe samy eny kianjely any mifampiresaka ny fiainana ohatran'izay azafady kely le izy zany ndraindray le tsindrara morale zany tiako tenenina kely satria zao ndraindray ianao zao le patron anao ohatra tsy mieritreritra hoe tsy azonao avoaka iny fa ianao matahotra ho azy dia ohatralay talehana famoahana ihany koa nge arakaraka n'izay io tsy maintsy mandalo ny antanatohatra rehetrarehetra ny afatsika mamoaka n'iny vaovao iny ny fanaovana autocensure aloha io miankina amin'ny mpanao gazety tsirairay avy
za te hisitona kely ny ajevitra any amin'ny resaka autocensure tena olana izy io eto amintsika satria mety ho tonga any amin'ny hoe tsy famoahana n'lay vaovao dia tokony ho fantatry ny olom-pirenena indrindra fa ao anatina vanim-potoana mialohan'ny fifidianana ohatran'izao ny fametrahany mpanao gazety ny hoe satria tia ny patron ako dia ohatrany hoe manana ina ny ilazantsika an'izany redevabilité morale any amin'le patron anao ianao amin'ny mpanao gazety anao raha ohatrany ny Franck manokana ohatrany hoe nataonao afahana miatrika an'izay hoe mitazona ny etika sy ny déontologie izay na eo aza zay hoe ligne izay ny farisendahatra ihany koa ma hoe mpanao gazety anao zany hoe rehefa mpanao gazety hoe zany tsy tokony hanana ny heviny tsy tokony hanana ny farisendahany fa manaraka fotsiny ihany an'izay ligne apetraky ny mpampiasa azy io misy fotoana zay bedy tonga dia soriko lesa misy fotoana zay bedy satria mamoaka vaovao anankiray zany avoaka le izy mandeha ny conférence de rédaction isa-maraina dia anao hoe malalaka mpanao gazety satria fa samy anatina orinasa anankiray fa manana ny départementany daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra ao anatin'ny confrère dia anao no miresaka hoe zao no ataontsika dia ny patron anao nefa tsy mahafantatra hoe inona zany ny zavatra ho konokonony reto journaliste reto mandeha amin'izay ve ny famoahana vaovao rehefa amin'ny atoandro mandeha vaovao atoandro dia ve fa maninona namoaka aninona rehefa maninona natao an'izao le fomba famoahana anazy ianao avy eo no miezaka midéfendre zany hoe miaro an'ilay hevitra hoe satria zao ange ny antony namoahana anio e raha hoe tsy hamoaka anio tsika dia mety hoe manao ratage ohatra raha hoe tsy hamoaka aniny tsika lazain'ny olona fa ohatrany hoe mitalila amina zavatra anankiray ohatra zavatra anaovana suivi zany ange tena be dia be zany le sujet afaka horesahana anatina vaovao anankiray zany zay nteneko foana hoe ao aminay aloha tena sarotra miambo fa malalaka fa na hoe patron de presse nao zany raha hoe député fantatsika ny couleur ny régime amin'izao fotoana zao sy ny olatoanana tsy maintsy mipetraka foana zay hoe rehefa manana mokondoha ny mpanao gazety anankiray hiaro ny heviny raha hoe nianatra ihany koa izy hoe zao ny etika zao nambaran'ny déontologie amin'le asa dia tokony tsy hanana fatahorana mihitsy mpanao gazety anankiray na hoe fehezan'ilay ligne éditoriale raha ny ao anatin'ilay orinasa iarifina ve mahita hoe ny firesahana zavatra somary mafapana eto amin'ny firenena any anatin'ny asa fanaovana gazety mipetraka amin'ny tena hoe mampanao gazety sy any amin'ny hoe fisintomana fotsiny ny olona ho taitra amin'ny zavatra lazainao zay tsy voatery ho marina tsy voatery ho diso ihany koa any amin'ny resaka filalaovana information zany tiako resahana mety hoe anankiray ny source d'information samy manana ny anglany samy manana ny ligne éditorialeny fa rehefa tonga amin'izay le famoahana an'ilay vaovao dia mety misy ohatra hoe tsy tany amin'le zavatra noresahana mihitsy ny lasa hisintomana hitondranana iny aminao fahitanao anazy mahazo vahana zay zavatra izay mety sa tsy mety raha fahitanao anazy amin'ny mampanao gazety anao manokana amiko aloha hoe tokony hipetraka ihany hoe tia le vaovao marina dia iny ihany no paritaka fa tsy afaka raha hoe anefa makafaka any ianao ny afaka milaza zay hevitrao amin'ny maha-olon-tsotra na amin'ny mampanao gazety amin'ny maha-olona anao fa raha ao anatin'le vaovao kosa ny aloha rehefa hoe tia na vaovao mafana be ary iny dia tsy maintsy tokony hoe holazainao hoe zao le izy zao le fe zao le zavatra nisy tany fa tsy afaka hovaiko hoe ohatra ny emoreky tonga tao analakely nanaparitaka ny olona tena name bomba lacrymogène nefa n'izy mijery ohatran'izao fotsiny samy hafa zay vaovao zay dia nefany raha vao avadikitsika raha niara miova be dia tonga dia lasa miova ny vaovao dia lasa manimba zavatra be da be eo zany no mipetraka ny olana zany fa tsika zany sy tomboka foana saintsika mpanao gazety hoe aleo le zavatra marina foana no tateritsika zay satria tsika ne tena hoe amin'ny mahery lehibe atsika amin'ny firenena angeo sarotra mihitsy zany ampianatra amin'ny mpiarabelona amintsika fampianarana zany mpanao gazety fanabeazana sisy frank teo dia tsy tokony hoe anaovantsika zavatra hoe fanovana an'le vaovao zany iny zany tena zavatra tena ratsy be fa tsy tokony ho ataontsika zany anampiko kely azy mano tena hoe ilaina zay fanamarinana ny vaovao zay tsika mpanao gazety fa tsika tsy mitovy tsy ilahatra mihitsy ary tsy ilahatra velively amin'ireo mpikirakira ny tambazotran-tserasera satria ny olom-pirenena manko amin'izao rehefa hoe misy vaovao anankiray
any Facebook ny tonga de ahitany anazy voalohany indrindra kanefa tokony fantatry ny olom-pirenena ihany koa hoe tsy ny vaovao rehetrarehetra miparitaka koa ny amin'ny tambazotran serasera de marina avokoa fa izay no tena tokony ametrano mpanao gazety tsirairay avy ny mahizy azy ary mamatiana antsika de ilay hoe fanamarinana ny vaovao ny recoupement fa rova tsy manantanteraka an'izay mpanao gazety anankiray de tena mitovy amin'ny olona mpikirakira ny tambazotra serasera ihany de kanefa rehefa tsy manao an'izay fanamarinam-baovao zay sika de ny akon'izay zavatra zay ahoana ny fomba anasokajin'ny olom-pirenena antsika mialatsiny le fitenenana fa ataoko mahitsy mba vendrana koa ry mpanao gazety anankiray ry nefa zavatra diso ny tateriny any amin'ny vaovao zareo somary iverenantsika indro efa avy ao anaty fizarana faharoa amin'ny zao fandarana zao ny am'le resaka hoe ohatrany ahoany zany asa fanaovan-gazety sy teknôlôjia amin'izao fotoan'izao zany fa mitovitovy amin'le fantanena napetraka tato amin'ny arfinina teo fa ny ato amin'ny franga indray somaro ahodiko kely hoe rehefa manao gazety amina orinasa gazety ataontsika hoe manaraka ny fironana anankiray ohatra hoe manohana ny fanjakana amin'izao fotoan'izao hoe ohatra voatery tsy maintsy ve hijery ny côté positif amina zavatra anankiray miseho na irahantsika mahita raha hoe misy côté négatif ihany io izay tsy takona fenina fa mampanao gazety malalaka ve anao afaka mijery an'izay mitsikera an'izay côté négatif zay sa tsy maintsy anasoasoan'le régime zay misy satria zay ny ligne any tonga de itsiko mivaly teny manao hoe tsy voatery anasoasoa satria ny tombony ho anay aloha zany de mpanao gazety ny lehibe de mahafantatra soma tsara ary ny aina atao anatin'ilay tontolo ny asa fanaovana gazety Antoine maro ao aminay matetika tena hoe misy débat ao ampiasana hoe ahoana ny fomba hitiretena an'ity vaovao ty ahoana sy ahoana atsika tsy voatery ohatrany hoe na zavatra efa ratsy de mbola hitantsika foana ny anafotsinana iny zavatra iny ny aminay aloha zany de zay ary mbola isorako ny mpampiasanay zany hoe mametraka foana ny maizy azy an'ilay asa fanaovan-gazety tsy mbola nisy foana hatramin'izay hoe rehefa tsy mety amintsika ty de olotona na hoe rehefa zavatra efa ratsy de mbola ho atsaraina ihany fa izay miankina foana io hoe mila mahay mifampiresaka ihany koa ianao amin'ny lehibenao hoe ahoana ny fomba hikirakirana nyty vaovao anankiray ty mba tsy hiteraka zava-doza ho an'ny olona ahazo azy ilay vaovao tena sarotra be ny miaina anatin'ilay izy tsy afenina tena tsy afenina fa tena manahirana na ny mikirakira vaovao anankiray zany hoe dridrindrindra fa ho ana orinasa antserasera manana fironana ara-politika fa volombelona an'izany angamba ary finina satria tena mitovy ary angamba zay ny antony anasanareo anay teto amin'ny ty fandarana ty hoe andao samy orinasa manana fironana ara-politika ny mpitantana no asaina de ataoko hoe tsy voasakany tsy voasakana ao anatin'izay hoe na inona position ny lehibe anao anatin'ilay fitondram-panjakana ny asa fanaovan-gazety mipetraka ho asa fanaovan-gazety foana zany hoe tsy hoe homandrak'izay doramena hoe foana fa ny avily de mpanao gazety ary mpanao gazety ary mbola milona anatin'izay asa fanaovan-gazety zay foana ary zay nisoraka an'zareo hoe mametraka foana ny fahalalana ho anay miara-miasa amin'zareo tena zany tena hoe irariana mihitsy zany irariana ho antsika mpanao gazety hoe mba tena ho marina zay zavatra tenenao zay froky tena marina ka zay zavatra zay fa tsy hoe fa tsy hoe satria anao sehatra fa engany mba tena ohatr'izany zany ny zavatra iainantsika tsy hoe rehefa fotsy ty de ataoko mainty rehefa mainty ataoko fotsy zay zany tena mila mitandrana be tsika zany amin'izay zavatra efa tsika ihany nge simba tsika ihany ny simba fa io iary finina mazava foana nge io tsika koa nefa tsy afaka manoatra ny mpanao gazety anany hoe fehezan'ilay ligne éditoriale na tiana na tsy tiana tsy maintsy mametraka foana koa nefa ny lehibe anao sy ny tompon'ny orinasa hoe zao ny fenitra tsy maintsy mampetrakitsika de tsy maintsy manao ianao fa arakaraka ny fomba fahaizam-panao gazety anankiray manoratra n'iny vaovao iny ihany koa nefa no atsara azy nafanafana ny tapany voalohany iny rehefa avy eo tsika hidry anatin'ny tapany faharoa zay tena iresantsika be deaibe ny mahakasika ny hoe asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao sy ny fahalalahana amin'ny teny manodidina ny lafiny politika ny lafiny fivoarany teknôlôjia sy ny sisa ihany koa fa isan'ny fetifety kely fotsiny aloha sika dia miditra amin'izay loha hevitra izay rehefa avy eo hevitra isika tamin'ny tapany voalohany teo tsika ny resaka somary amin'ny ankapobeny an'izay hoe fahitantsika ny asa fanaovan-gazety zay sy ny tokony ho izy amin'izay hoe asa fanaovan-gazety zay mampanao gazety atsika raha teo misehatra ao anatin'izay asa fanaovan-gazety izay fa amin'ity fizarana faharoa ty kosa dia somary velatra kely ny ady hevitra
iresaka isika maha hoe mpanao gazety sy olo-pirenena misehatra amina fiainam-pirenena ihany koa isika ny fahitanareo mianada azy ny ataontsika hoe fahitanao ny zava-misy amin'ny ankapobeny amin'izao mialohan'ny fifidianana izao fiomanana makana fifidianana eto amin'ny firenena mety ho fomba fijery amin'ny mampanao gazety io mety ho fomba fijery amin'ny olo-pirenena ianao ihany koa. Ny mpanao gazety moa zany dia tena olo-pirenena feno e manana ny heviny izy manana ny firehany izy manana zavatra rehetrarehetra amin'ny maha hoe olona anazy. Misy zany eto zany dia iresaka hoe amin'ny olo-pirenena zany amin'ny resaka hoe fahalalahana. Za moa zany tena hoe efa nitraikan'izany zavatra zany ary niditra ponja nandritra ny 2 volana zany. Tsy atao resaka intsony satria efa nilasa momba ny lasa no avy ny banjinina. Fa le izy zany tsy dia matao hoe malalaka, tsy malalaka ny fahalalahana eto amin'ny firenena satria malalaka tsika afaka manao an'izao fandaharana zao, afaka miteny, afaka mandeha fa eo ihany le tahotra hoe sao sanatria ka misy zavatra mahazo ana amin'ny asa fanaovan-gazety zany izay fa eo koa amin'ny maha olo-pirenena vao ohatra ianao hoe misy zavatra takinao dia tsy maintsy misy zavatra hoe na voantso eny amin'ny zandarima ianao na voantso fa io aloha zany ny tiako tenenina hoe rehefa tsy manompa olona tsy milaza vaovao tsy marina izay zany ny hoantsika mpanao gazety izay le etika hoe tsy miresaka fiainan'olona manokana tsy manompa olona fa mitatitra ny vaovao dia nefany tsy voatery ohatran'izay zao ohatranahy zao za zao tsy nanao an'izany tsy nanompa olona ary tsy za mihitsy nanao an'izany satria haiko le hoe zao ny asa fanaovan-gazety fa le izy zany indraindray misy alako bika tsy tiako tare zany dia eo no manimba n'le zavatra ka eo mila fitandremana ho anareo mpitondra zao raha misy tena maharatsy endrika amin'ny mpitondra zany zavatra zany satria indraindray le mpitondra ohatra zao le président zao tsy mahalala ninina any amin'izay misy azy any fa le olona ty ambanimbany manao an'izay dia izy no mahazo loza izay miara cible zany amin'izay zavatra izay dia izay no tiako tenenina hoe fahalalahana eto Madagasikara zany atao hoe misy tsy misy raha misy izy nefa tsy misy koa satria mahita hoe sika malalaka fa ny fahalalahana nefa tokony apetraka anatina zavatra manana ny oe zany misy zavatra mifehy foana hoe ny fahalalahana akory tsy midika hoe kaboraraka isika eto amin'ny tany sy ny firenena afa tsy maintsy misy foana lalàna mifehy atsika na tsika mpanao gazety tsy manana statut manokana na hoe mpanao gazety ianao dia 4e pouvoir dia tsy afaka hoenjehana dia mpanao gazety tompoka dia afaka enjehana raha toka zavatra mifandraiky amin'ny asany no hanenjehana ilay mpanao gazety anankiray fa raha ohatra kosa hoe zavatra tsisy dirana asa fanaovan-gazety le izy dia misy ny koa lalàna afaka hanenjehana mpanao gazety anankiray fa izay nyteneniko foana hoe ny fahalalàna tsy midika mihitsy hoe kaboraraka ny zavatra anankiray dia nyteneniny arifinina teo hoe faniaina zavatra iny tsika mpanao gazety tsy mahafantatra hoe ahoana ny fiantraikan'le asantsika anatina zavatra ohatran'izany mafimafy miaina zavatra ohatran'izany fa io ilaina foana ihany koa nefany ny firaisan-kina samy mpanao gazety ilaina foana ihany koa ny fanatanterana le asa ao anatin'ny fahitsiana ilaina foana ihany koa ny fanarana ny lalàna fa ny mpanao gazety akory tsy hoe ambony lalàna fa mitovy amin'olona rehetrarehetra sika rehetra samy eo ambany lalàna daholo ka na inona zavatra ho tanterahantsika na inona asa ataontsika rehefa tsy manana zay fatsapahatena zay misy zavatra mifehy dia mitovy amin'olona mpaneho hevitra any anatin'ireny tambazorantserasera ireny any nambaranao teo moa afaka maneho hevitra maha-olo-pirenena fa hoana manokana anatina vanim-potoana ohatran'izao io ny tena ilana fitandremana manokana na ho an'ny mpanao gazety na ho an'ny olon-tsotra tena mila mitandrina sika rehetrarehetra anatina fizarana vaovao anankiray indrindrindra moa fa ny fanamarinanao any loharanom-baovao anankiray iny io tsy hoe zavatra mipetraka any Facebook ohatrany hoe maty ny ranony dia faly ianao satria hoe tsika koa manana an'izay hoe culture na buzz zay ohatrany hoe falifaly fotsiny hoe be partage be réaction le publication fa mila mahafantatra foana ihany koa nefa sika hoe atraiza ny famarinana iny zavatra iny raha tena atokisanao sy inonao ary fantatra hoe voamarinao iny loharanom-baovao iny toka hoe mandry vono vato zao mandrisainao sy ny foamampananao fa raha toka hoe zavatra tsy marina ilay tanterina dia eo ianao no mila mametraka fanontaniana hoe mety inona zany mety zavatra azo ana
ohatra hoe za kosa ve nirinao faty nefa za raha mbola velona soma tsara ataoko angamba fa mety mba iréagira ihany koa ny olo anankiray hoe ho tenenina hoe olona maty nefa olo mbola velona ny tsara aloha zany hatreto dia hoe efa nisy le lalàna 2020 006 tamin'ny 1er septembre 2020 izay efa nanala tanteraka an'izay hoe fampidirana ponja ny mpanao gazety izay raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny asa fanaovan-gazety zay aloha délit de presse sy délit na droit commun mantsy izay indrindra dia ny raharitsika hoe tsisy mpanao gazety zany tsony mihitsy hiditra any amponja noho ny hoe malagasy noho ny hoe asa fanaovan-gazety fa somary iverenako kely any amin'ilay resaka teo hoe amin'ny vanim-potoana ohatran'izao mihitsy no tena ilana fitandremana ny fampiasana ireny tambazotra tserasera ireny izay efa mitady ilahatra toerana amin'ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoan'izao satria teo mpanao gazety avokoa ny olo-pirenena rehefa any anatin'ny tambazotra tserasera any ny asa fanaovan-gazety anefa raha antsika malala hoe misy lalàna io ary isika izay mianatra azy no mahafantatra ohatra fotsiny hoe fizarana vaovao amina fanendrikendrihana olona anankiray mpiasa trano ohatra nangalatra dia isika mahafantatra hoe raha moka an'ity dia mila filotena ny sarin'ilay olona mila tapenana satria mbola manana ny présomption d'innocence foana izy aloha na ianao ary milaza hoe manana pirofo ny fitsarana ihany no afaka manameloka na tsy an'iny olona iny eo indrindra ny tiako hisarihana ny adihevitra eto hoe ahoana ny fomba atao tsy afahantsika tafalatsaka amin'izay hoe te hitovy tantana amin'ny mpanao Facebook izay satria any ny be mpanaraka any ny be mpijery any ny mety hoe be mpitehatehaka ihany koa eo amin'ilay asa ka lasa very le tena hoe fototra mahasa fanaovan-gazety azy mitovy amin'ilay resaka fanehoan-kevitra raha nisy nareo mianadahy manokana nareo hoe mety miombon-kevitra amin'ny hoe tokony asiana fifehezana ny fampiasana ny tambazotra tserasera ho antsika eto Madagasikara. Za mahita hoe tsara ny fehezana an'izay hoe na manalalana mihitsy ny ary hoe ho fehezana le fampiasana le fifehezana anazy akory tsy midika hoe tsy fahalalana tsy hoe tsy ho libre intsony ny olona rehetrarehetra hiteny fa ny fomba entinao maneho an'io mampiasa ny fomba fampiasana anazy tokony hoe ampiasaina ifanabeazana fa tsy ampiasaina ifamitehana zay manko ny antsika eto Madagasikara ohatra ny hoe lasa irona any anatina zavatra zay fampiasana tambazotra tserasera io tsy Facebook rery any fa tsika efa manana plateforme be dia be amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny réseaux sociaux ampiasaina sy efa tafiditra eto Madagasikara dia zay no tiako tenenina hoe ny fifehezana zavatra anankiray akory na famoahana lalàna tsy midika velively mihitsy hoe gejaina le fahalalan'ny olona hiteny ianao nge afaka mitenao raha ohatra ny hoe ainao mandanjalanja le fomba fanehoan-kevitra fa isika mpanao gazety tsy to velively ary mbola veriko foana tamin'ny voalohany teo hoe tsy lahatra amin'ny mpanao Facebook sika nandany rondo ny asa saina ny anatra tsika fa tena tsy tovy amina mpanao Facebook kosa aloha hoe za kosa aloha ohatra ny ampitoviany olona hoe nareo nge ohatra ny hoe dépasser ny mpanao Facebook amin'ny famoahana vaovao tsy maninona izay fa ny mahasamihafa mpanao gazety sy ny mpanao Facebook dia isika mbola manana an'izay hoe ahoana ny fomba nambarinako an'ity vaovao ity ny olona tsisy raha iny olona zany ange hoe amoaka vaovao anankiray anao anatin'ny Facebook na azy mamoaka an'iny fotsiny dia zay mahafinarinaritra ny fony mahafalifaly ny fo mampanany fotsiny hoe be dia be partage an'ilay publication kanefa ny izay ny ilaina foana hoe mila matsapa koa zany ny olo-pirenena mandraindreny vaovao any anatin'ny tambazotra tserasera ireny hoe mba marina ve ty zavatra hitako any anatin'ny ty tambazotra ty zay ny olona manko miteny koa indraindray mantsy hoe nareo dépassé ny Facebook dia vaovao ny Facebook ohatra ny fa tamin'ny maraina fa ny vaovao télé ny radio ny fahitalavitra reo koa ohatra ny zao andro any ariva fa isika olo-pirenena tokony anaraka ihany any anatin'ireny vaovao amin'ny ariva reny ohatra na any amin'ny radio na any amin'ny gazety na amin'ny télé satria misy fanampina vaovao mety sy fantatrao tao anatin'ilay publication hitanao maraina iny izay ny ilaina le fanamarinana an'ilay vaovao mihitsy na zany fahitako ny resaka Facebook zany misy lafiny mahatsara ary misy maharatsy mahatsara anazy aloha zany amin'ny fianakaviana aloha zany raha misy zavatra mahazo ny fianakavianao tonga dia miparitaka tsy mila mandeha aty sy arotsony eo koa misy le fanabeazana tokony hoe hita ao anatin'ny Facebook zany ohatra ny mpanao ohatra ny asantsika ihany vaovao na lefa tsika na vaovao kely ary fa iny tsy voatery hoe iny tena ao daholo izy fa rehefa mandeha ny gazety any izy vao tena feno le vaovao ny gazety zany amin'izao aloha lasa hita hoe
miena be mihitsy mimpanjifa anazy ho anay zany hoe gazety antsoratra zany de hitanay mihitsy n'izay satria efa lasa ao amin'le Facebook zany zao ny tena hoe iainan'ny olona zay mahatsara anazy a misy fanabeazana ahafahanao mampita hevitra vetivetika fa eo koa le famotehana fiainan'olona ao anatin'io gazety io raha vao misy zavatra mahazo nyity rangaty ohatra de iny no asesika ao anatin'le Facebook de iny koa mahagagana alainy any amin'ny polisy sy ny gendarme le izy de ohatra hoe lasa manamafy an'le zavatra ataon'le olona le izy de eo zany mila mieritreritsika tsy ny andefa hanao hoe fehezana le izy ohatra ny sarotsarotra ihany satria fa tena miparitaka be le Facebook amin'izao fotoana zao tsy ho vitantsika tsony ny anao an'izay fa le izy fotsiny mba hoe resena lahatra ny olona hoe mba jerevy ihany ny zavatra mahasoa ao anatin'io Facebook io fa raha mitehanao fiainan'olona kosa aloha sy itadiavanao vola tsy mety le izy fa tena hoe amin'ny zavatra hoe ampiasaina amin'ny fahamarinana zany no anaovana azy fa io koa misy exemple koa nge avy amintsika misy zany tena hoe raha vao hoe misy zavatra ratsy ataon'ny any ambony sy ny ao atenatena sy tsy fantatro lasa iny ny ataon'ny olona lasa mivoale toe-tsaina mihitsy vokatr'izay zavatra zay lasa ohatrany hoe manimba le zavatra misy atao amin'ny fiainana zany le fiainana amin'ny akapobeany mihitsy zany efa miratsy de lasa voatery le olona ao anaty Facebook izy manao ny zavatra zay tiany atao alefa taloha tsy isy zany azafady za mahita hoe tsika efa miditra anatin'le fifezana tsikelikely satria zay no antony nametrahana nyo rafitra manokana ohatrany hoe ijery ny fampiasana zay tambazotra tserasera zay ny resaka cybercriminalité satria isika indraindray ohatrany hoe faly fotsiny hamotika fiainan'olona anatin'io tambazotra io de hitako hoe zava-dehibe ny fananatsika rafitra anankiray hife an'izany hoe fampiasana nyo tambazotra tserasera io satria raha tsy voafe io de mba heritrereto ange anahoana zany no avy ny fiainatsika am'izao sy no avy ny taranaka any aorina de nyteneny arifina teo raha ohatra hoe fihezana le izy ny fifehezana ny sarotra be io zany eto amintsika zany de mbola zay ilaina foana ny fananana faharetana rehefa fanova zavatra tsy hoe ho tenenao am'izao tenenao tonga de tenenina androany ny olo-pirenena hoe tsy mahazo mampiasa Facebook daholo tsy isy faly am'izany eny ny olona fa enao fotsiny zany mezaka manabe an'le olona mitaizan'le olona hoe zao ny antony anaovantsika an'le fifehezana an'le tambazotra izao ihany koa ny mety hoe vokatsoa hositratsika raha ohatra ny kaitsika no mifehany eo jerevi tsara aka ohatra fotsiny tsika ny any ivelany ny any Chine zao tadidio fa tsy mampiasa Facebook zareo inona ny anton'izay satria tsy tia pinditra korotana any anatin'le fitaizana an'le vahoaka sinoa ny tompony andraikitrany toerana naneny zareo na io resaka messenger io ara de efa miova ny zareo ohatrany hoe Baidu ny zany hoe nenazy zany réseaux sociaux any ny tambazotra sosialy ny zareo sinoa de tena efa manana ny anazy manokana mihitsy fa tsy ohatrany hoe ny eto amintsika zany ohatrany hoe zay ataony any ivelany any amin'ny tany mandroso de hoe zay no milay zany tena tsy poro zany fa zay fotsiny fatako anazy hoe rehefa misy ny rafitra anankiray afaka ife ny fampiasana zavatra anankiray ohatrany ao an-trano ohatrany ahoana ny limite fa tinge zay le fifehezana zay misy re cybercriminalité ny tenenao teo fa misy tena hoe mitory areny cybercriminalité le olona fa tena tsisy toyany iny ary tena tsy rarahina mihitsy fa rehefa voatotoana ny ao fitondrana tena tonga de ray mihitra kely de tonga de ataoko angamba fa tsika rehetrarehetra manana zo daholo manaraka ny ohatrany hoe za ve hitory any anatina fitsarana ve nao hitory any amin'ny cybercriminalité de hoe raha za ve ny tena hoe tratra an'le izy ohatrany tsy petrapetraka amin'izay fanjarako manaraka io ihany koa le hoe aiza atraizany mety hoe ho limite na fetra anavahana ny hoe fifehezana ny fampiasana ny tambazotra sy ny fahalalahana manohevitra sy ny tena hoe fifehezana tanteraka famonona ny fahalalahana manohevitra izay koa tena sarotra zany hoe ame zany fa zao fotsiny misy ny cybercriminalité rehefa ohatra ianao ka manompa olona mandainga inona koa mampiady foko indrindra mampiady foko amin'izao fotoana indrindra mialohan'ny fifidianana tena reny ny fampidina foko tena zava-doza eto amin'ny firenena tena toe manimba zavatra rehefa izay tena zany tokony omena sazy enjana amiko zaho mahita hoe io nenazy za zany mipetraka anatin'ny foto-kevitra anankiray foana hoe
ny fifehezana sy ny fametrahana balizy hoe rafitra anankiray na arifenitra anankiray tsy midika mihitsy hoe hosakanako ny fahalalako iteny fa rehefa hainao fotsiny mampiasa an'ilay fahalalanao amin'ny zavatra tokony ho izy dia mipetraka foany zay zavatra zay fahitantsika hoe miazakazaka makaiza ilay tontolo politika amin'izao fotoan'izao amin'ny olo-pirenena antsika mampanao gazety atsika be dia be ny mametraka ady-hevitra hoe ho tonga amina karazana korotana ho tonga amina karazana alabato ho tonga amina resaka hoe anaovana n'izay andresena amin'ny lafiny rehetra ny kandida zatsy na kandida zary amin'ny fifidianana fahitantsika azy amin'ny olo-pirenena isariantsika ny sain'ny olo-pirenena ny koa mba anana an'izay hoe toe-tsaina mahay mamakafaka sy mandinika mijery lavitra izay za mahita hoe mafana ny raharam-pirenena amin'izao sarotra amintsika kosa aloha ny teny mandeha milama be ohatra ny any am-piangonana ny fiainana eto Madagasikara fa tena mafana na isika mpanao gazety raha tena mahatsapa an'izany ny anivon'ny fiarahamonina ihany koa tsika rehetra hoe mba midina eny anatin'ny fiarahamonina eny dia mahita an'izany fa na ny olona tseritreretinao ametraka ady-hevitra amin'ny hoe resaka fifidianana arana dia miteny zavatra ohatran'izay efa mahafinaritra satria efa miantraika ary mahatsapa ilay olona hoe anisan'ny mahatsapa ny olona anankiray hoe anisan'ny fototra ihany koa izy ary voakasika amin'ny vantana mba anana an'izay anjara-birika amin'ny fampandrosoana ny firenena izay ny anjara-birikitsika olo-pirenena dia mandrotsabato rehefa resy lahatra ianao amin'ny projet de société amin'ny projet de société ilay candidat anankiray dia iny fa resendahatra iny fa io moa fitadiavana ny olona rehefa hoe tambadambazan'ny olona volana izay mampropagande ny eto amintsika na volana na t-shirt na vary na menaka rehefa hoe hiditra ny anatin'ny fiainany fotsiny iny za tsy miteny olona aza raisiny fa raiso fa ny safidinao anefany any anatin'ny orina ihany tsika zany no mifampitsapy za mahita fa na misy candidat 30 arany eo fa reo candidat 30 reo samy manana ny fomba fijeriny sy ny fomba fisainany ary ny fomba entiny hampandrosoana an'ilay firenena ny resaka ny eto amintsika zany ny olana aloha hitako hoe mbola taizaina ny olo-pirenena anatiny rehefa iranina dia tsara le culte de personnalité mihitsy zany tokony hoe ilana jerena manokana zany izay zavatra zay fa io mifanampy ary mifameno ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo politika raha isika tsy mahay mitaiza ny olo-pirenena anatina vanim-potoana mafampana ohatran'izao dia tsika ihany koa zany loatra hoe mambotika an'ilay firenena tena mariny zany e 20 ny isan'ny candidat misy le efa nialan-daharana dia tsy fantatra zany zay efa rany sisa zany zany hoe midika an'izay te handeha amin'ny hoe andray anjara amin'ny fiainam-pirenena zany malagasy na dia 1 milliard ary le vola aloha mora kely zany amin'izareo fa amintsika tena sarotra be mihitsy zany dia ny olo-pirenena zany amin'izao misy miraharaha an'ilay fifidianana hoe io na andeha zay na tsy andeha sy ny eo ihany ny eo misy tena hoe vonona be zay tsika moa mahay an'izany eny amin'ny tontolo zany iainantsika misy hoe tena aloranga tena andeha ilay fifidianana fa tena efa tena tsy rariny intsony zao zava-misy izao misy indray no miteny hoe aloha andeha amin'izao aloha hiresaka ifampiresaka zay zany anankitelo zany ny zavatra hitantsika amin'ny tontolo politika eto Madagasikara misy ny teanao fifidianana misy ny teanao hoe oka aloha andamina misy ny manao teteza mita zay zany amin'ireo mpanao politika ireo tsika tsy fahamezatsiny zany fa zavatra hoe iainana satria fa tena matsiaro betsaka aloha tsy hoe za zany ligne éditorial anay zany matsiaro mangirifiry be zany amin'izao tena mangirifiry na itsika mijery reto arangamany na mpitondra fanjakana na mpanohatra na inana mahatsapa an'izany daholo hoe sarotra be le fiainana tsika mpanao gazety ao anatin'izay mihitsiny mampiditra mpianatra tsika tena sarotra ohatrinona vola alohantsika ny ampianarana be tabe zao ny ankizy tsy miditra le ampianarana satria tsy voalohany volana any amin'ny EPP rehefa manto 350,000 zay zany ny vola alohan'ny ankizy any any amin'izay nefa aiza moa nahitana miaraka amin'ny fitaovana dia eo zany aditsika zany olo-pirenena mpanao gazety no mijery sy mamakafaka tsara lalina ao an-tsaina hoe ahoana ny tena fomba amin'ity firenena ity satria tsika ange ao anatiny tsy afa miala ao aza veriko foana zany olo-pirenentsika any amin'ny resaka alabato
raha tadiditsika tany amin'ny taona 2010 dia efa nivoizina be eny amin'ny hoe nisy candidat anankiray nirosaka teo 900 ny azony tamin'izay fotoan'izay milaza izy fa tsy io ny vato azony izany hoe fa manamafy izy zany fa nisy fanodikodinana vato tao resaka hoe alabato ihany koa aiza ho aiza ny ataontsika hoe tokony ho fandraisana andraikitra ny olo-pirenena mihitsy satria isika ny tompony safidy isika no mandasaka n'ilay vato ao ohatrany ahoana ny heverintsika hoe tokony ho fandraisana andraikitra ny olo-pirenena ahafahana tena hoe le safidy ny olo-pirenena marina no mivoaka am-pifidianana mila tsika tena hoe miditra laly mandray anjara mivantana tsy mijerijery fotsiny tsony tsy hoe zahako anina fa alao hijery fotsiny fa tena raha hoe tena mahatsapy ianao dia mila mandray andraikitra tsy hakinina amin'ny rakody sy rahabe tsony izany zavatra fa ianao mihitsy mandeha ny fokotany mijery ny anaranao hoe ao anatin'ny lisitra ve ny anarako ny anaty dia naloha sara nato fa dia ao ny anarako izany aloha tafiditra dia zay no mila hoe zay ny adidinao voalohany aloha amin'ny maha olo-pirenenanao hoe mandeha mijery ny anaranao any anaty lisam-pifidianana dia rehefa izay dia izany alabato izany tena nisy hoe nisy ny teny hoe nisy ny alabato izany tsika izany tao amin'ny seny mihitsy angerana marina misy ny doublon nisy tao tao amin'ny seny dia nasorona moa izy rehefa avy eo dia niova hafa rehefa avy eo dia mba hisorohana an'izay efa zareo efa miteny hoe zay efa tena mifono izay sedy tena jerevinareo vao nanao conférence de presse izy omaly dia zay zany tsy maly moa fa tamin'ny faraparany tamin'andro teo iny dia ozy izy hoe mba matokisinareo mba manaova an'izao dia alao zany mba asiana ihany ny fampitokisana fa tsy dia hoe reo dia tena ohatran'izao mihitsy reo zay zany mba isiana ihany ny fampitokisana fa mila mailo zay zandray mahita hoe io adidy fampizarana zay hoe responsabilité partagée le izy amin'ny teny frantsay satria ty raha-pifidianana ty tsy hoe raha ny fitondram-panjakana sy mpona politika irery ihany fa raha-rahantsika mianakavy tsika mianakavy samby eto Madagasikara daholo dia zay hoe fampizarana le andraikitra ny andraikitry ny olo-pirenena mandeha reny fanentanana nataony seny izay nivoizitsika ianao manjery ihany koa hoe ndana misoratra anarana any amin'ny afokotany rehefa vita le fisoratana anarana dia mba hamariny le izy za mahita hoe isika olo-pirenena indray ohatra indraindray mahalalay fonosana satria isika efa omena an'ilay fahalalana hoe ndana hamarino any anarana fa ndraindraiky itsika tsy manao an'le izy dia faly fotsiny ametsy za miteny manaiky hoe faly sahirana anatin'ilay fitadiavana amin'ny andavanandro fa io nke tsy voatery hoe ianao tonga dia ianao tena anao ny andehanao fa mety mba mifampizarazara ihany koa ohatrany hoe rehefa misy fotoana malalaka dia mba afaka manamarina tamin'ireny moa zao fa amin'izao no tsy afaka manao an'izay tsony amin'izao taditra anaty liste mbola afaka misy zavatra azony atao ka amin'izao fotoan'izao moa zany dia efa miandra ilay fanapahan-kevitry ny tribunal sisa satria nangataka ny seny hoe mbola afaka mampiditra andreo manana taratasy fanamarinana hoe nanao fanisana mpifidy tao anatin'ilay fepitaona fa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra adiditsika mpanao gazety mampafantatra izany indrindra andao indray ary isika hiresaka kely mahakasika ny hoe lanceur d'alerte sy mpanao gazety niresakantsika teo Facebook amin'izao moa mbola tsy mety tafavoaka ny lalàna zay mametraka an'izay hoe fiarovana zareo lanceur d'alerte zay fa ny tena olana hiaditsika hevitra eto dia ny any amin'le hoe rehefa amin'ny sehatra ohatry ny ahoana no tonga any amin'le hoe lanceur d'alerte rehefa misehatra ohatry ny ahoana no mijanona ho mpanao gazety rehefa misehatra ohatry ny ahoana no mipetraka olo-pirenena mamoaka vaovao fotsiny ihany mety hoe hitany eny anivon'ny fiarahamonina zany teny voalohany nena resaky lanceur d'alerte io mihitsy ny ohatrany hoe za tsy manana olana amin'zareo tena tsy manana satria io samy manana ny fiainany efa zay ihany koa ngamba ataoko hoe fitadiavam-bola ho an'ny olona rehetrarehetra dia fitadiavana zany dia satria rehefa fitadiavana zany dia ataonao zay asosoany le asanao fa apetrako fotsiny hoe iza atao amintsika natao hoe lanceur d'alerte mbola mipetraka aloha zay fanontaniana zay tsy fantatritsika ihany koa hoe mpanao gazety ohatry ny ahoana zany ny afaka hipetraka za tompoko dia lanceur d'alerte rehefa manao ohatran'izao dia za zany antsony hoe lanceur d'alerte zay zavatra zay tokony hoe mila faharitantsika mazava tsara hoe ohatry ny ahoana zany profil na olona anankiray ahafahantsika amin'ny teny hoe lanceur d'alerte olona anankiray ty hatramin'izao mbola tsy manana valim-pantanina ary zay mihitsy koa mampikatso an'le lalàna ka zay manko le izy satria na isika samitsika ara nohatry ny hoe fampihaino eny eny fotsiny hoe ianona olo lanceur d'alerte dia rehefa miteny ho ny anina dia be mpanaraka be satria hoe ohatry ny hoe misy olona hoe misuivre anazy ohatry ny hoe 10 000 ohatra zay koatra tsy haiko fa ny fahitako anazy dia zay ngamba ny
iclassen'ny olona anazy hoe rehefa olona be followers ny olona anankiray a de lanceur d'alerte zay zay zavatra zay ka mba atao ke tsy hitombona velively mihitsy fa tokony misimisy hoe ahoana ny fomba idéfinisiavantsika an'izany hoe ty olona anankiray ty de lanceur d'alerte satria nianatra momba zao zay nga mamprofil tokony fantatry ny olom-pirenena ihany koa zay fa ndraindray fahitako anazy a lanceur d'alerte ohatrany hoe rehefa mpanao gazety ianao ka hoe manamanana koty ambonimbony de ohatrany hoe nonon'olona eny foana fa zay foana mipetraka foana koa ny ana e na ianao ohatrany hoe manana laza taky ninona zany a azafanana lainga ny olom-pirenena e azafanana vaovao diso ny olona e fa zay apetraka foana hoe mpanao gazety ianao a na lanceur d'alerte ianao na tsy lanceur d'alerte fa mipetraka foana zay hoe tsika manana etika sy déontologie satria tsika mpanao gazety foana za koa aloha manamafy an'izay tenin'ny Franck zay e le izy zany a tsy haintsony le toerana hipetrahana zany tsy hitantsony hoe ahoana na ahoana fa amiko tsotra fotsiny zany ataovy rary mandeha amin'ny fahamarinana fotsiny zany le izy a aza atao hanenjehana olona fa atao hoe sady tsika koa aloha tsika tsy gendarme na polisy ka tsika tsy OPJ ka afaka hoe anao ankety an'iny olona iny tsika de ohatran'izao de amoaka an'izay fa aleo avay fotsiny vaovao ohatra ka tianao fatra fa tsy te hidirana raha fa aleo ny tompona andraikitra amin'izany miditra amin'le izy nefa za mahita iarifina indraindray sika mpanao gazety ohatrany efa mametraka antenantsika hoe lanceur d'alerte zay ohatrany hoe tady brioka kely any anatin'izay hoe anenjika fiainan'olona fotsiny na ihany koa anaratsy fiainan'olona fotsiny za mahita hoe misy lanceur d'alerte satria moa zay ny anatsona an'zareo de tsy tatsony ahoana ny fomba anatsona anazy a manao zavatra anankiray ohatrany hoe misitona lakolosy hoe zavatra tsy rary ny zavatra tsy mandeha mihitsiny zavatra ohatran'izany zao ohatrany hoe mba miintéressé ny olona mahaliana ny olona ihany koa hoe ay ve misy zavatra ohatran'izao hoe de anjaran'zay olona concerné anatin'izay a no mietsika avy hatrany inona zany zavatra tokony atao anatin'le izy fa za kosa aloha tsy mametraka mihitsy hoe lanceur d'alerte ny olona anankiray raha ohatrany hoe anaratsy amin'ny manoa ohatrany hoe anaratsy any arifina na anaratsy ana ny fiainako manokana de fiainako manokana zay fiainanao manokana de anao manokana zay fa tsy hoe rehefa sotomin'ny olona reo hoe ianona ho nangalatra ny vadiny ihany de lanceur d'alerte ianao anatin'izay fotoana zay zavatra ohatran'izany zany mila haintsika foana mandanjalanja azy zany rehetra zany tokoa moa zany tena hoe mamaritra ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny ary zay mihitsy tena tsara hoe ny fampiresahantsika ny androany ity fandaran'ity moa hoe aloha resahana anao sehatra de no velarina manokana tamin'ity androany ity ny resaka sehatra be dehibe tsika teo maha olom-pirenena mampanao gazety lafiny politika sy ny sisa fa andao hivirinantsika kely ary amaraparanantsika ny minitra vitsivitsy ananantsika atao anatin'ny fandarana ihany koa ny amin'ny hoe asa fanaovan-gazety vanim-potoana mialohan'ny fifidianana somary nyresahantsika teo nyresaka le hoe accès amina source d'information zay sarotra tena sarotra aloha ary mahatonga ny mpanao gazety indraindray tsy tena mahavita antsony an'le tena hoe mikaroka an'le vaovaoany fotony satria be dehibe ny varavarana mihidy rehefa manao zay fikaroam-baovao izay indrindraindrindra moa fa hoe tafiditra amina resaka hoe loko politika matahotra toerana le source d'information tsy afaka hiteny sy ny sisa fahitantsika azy ny lalàna zay efa mipetraka amin'izao fotoana izao 20 tsy mpikaotraotra enina moa izy iny zay efa niatrana nanomboka tamin'ny 20 maharo any mpanao gazety ve amin'izay hoe fanaovana ny asany araka ny tokony ho izy zay sy ihany koa mametraka balizy ve ho an'ny mpanao gazety ahafahana mijanona amin'izay asany mahampanao gazety azy zay satria isika indraindray tsy afenina lasa manaraka an'le hoe zay no metimety amin'ny gasy tsy le tena hoe tokony ho ity no asa fanaovan-gazety de mipetraka hoe ady hevitra no resahana sy ny sisa fa lasany amin'le hoe inona mahafalifaly ny gasy satria mila manjifa an'le vaovao ny gasy de sy lasa izay mahafalifaly sisa no omentsika azy ny fahitantsika azy mahafehy an'izay ve io lalàna io matoa lalàna anankiray navoaka ary ny alohan'ny voan'io lalàna io ny idirany teny anivon'ny parlement tana teny amin'ny antemeram-pirenena sy teny anivony antemerandolona ary koa nge nisy fanovany fikitiana nataon'ireo parlementaire reo fa ny alohany nandrafetana n'ilay lalàna de tadiditsika tsara fa nisy fakan-kevitra natao tamin'ny mpanao gazety rehetrarehetra nanerana ny faritra teto Madagasikara hoe inona zany ny teboka anatin'io lalàna io tokony mbola ho asiana fanitsiana ohatra na hoe inona ny anatin'io lalàna io tokony sorina tadidiko ohatrany hoe ny article 20 tamin'ny resaka cybercriminalité nisan'ny kitihana zao tao anatin'io betsaka zany le andin-dalàna ny kitihana tao anatin'ilay lalàna tamin'iny izy mbola hoe code fa am'izao zay fa loi de matoa ny lalàna anankiray navoaka
dia natao hiaro anao zay fa io rehefa hoe manao zavatra tsy ampiheverana antsika mpanao gazety a dia tokony hisaitsaina kely ihany hoe asa fanaovan-gazety fa nanaovako an'le tsy normal sa hoe ny zavatra tsisy dirana asa fanaovan-gazety dia mbola mipetraka foana izay hoe ny lalàna anankiray indrindraindrindra fa ny loi sur la communication médiatisée lalàna amin'ny feny serasera amin'ny vakijery ho antsika mpanao gazety a dia mazava ny ambarany fa natao hiaro ny asantsika fa tsy natao hiaro ny adalantsika any ivelany akorin'le izy akoatra ny asa fanaovan-gazety zay mipetraka foana io e efa resana ombenimbeny mantsy hoe délit de presse délit na droit commun izay zavatra tsy hitovy mandrakizay doriamaina satria fa samy manana ny lalàna afaka nenjehana ny olona anankiray ireo sehatra anankiroa ireo ny asa fanaovan-gazety dia efa eo ny lalàna ho antsika raha tsy anatin'ny asa fanaovan-gazety ianao dia efa eo ihany koa ny lalàna anenjehana anao raha ohatra ka nisy zavatra tsy nety nataonao ivelan'ilay asanao ka io apetraka foana hoe matoa mipetraka lalàna matoa mivoaka lalàna anankiray a dia natao hiaro zay ny fiarovana antsika mpanao gazety ihany koa dia ao anatin'io lalàna io ngamitsika rehetra fa samy nahita n'ilay lalàna anatin'ny boky iny daholo ny lalàna aloha zany atao amintsika eto Madagasikara ngena atao betabe lalàna ary tsy raha vakina ngamba tsy voavaky tsony fa eo amin'le fanatanterahana anazy ny tena tsy misy dia eo zany tena mila isotomana ny saina zay mpitondra na mitondra zay mpitondra ho avy na n'izao a dia hoe aoka mba tsisy mpanao gazety higatra zany tsony hoe mpanatanterahana ny asany satria le olona zany le mpanao gazety hoa efa mahafantatra tsara zany hoe etikasy déontologie zany tsy za mihitsiny a ny andeha hiteny hoe zavatra efa mpigatra anaty mbola ao alefako ihany zay le izy fa le izy fa alao le lalàna koa ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny rehetra mihitsy fa tsy hoe zay tiatiako no anaovako ampiarana an'ity a dia zay tsy tiakotiako dia ampiarako an'ity fa alao le lalàna ho an'ny rehetrarehetra zany zany mbola dia tsika mpanao gazety koa e tsy tsika efa io ny anarana io ny zavatra natao hatramin'izay io ny mampiditra vola ho antsika amelomana ny vady aman-janaka sy ny rehetrarehetra mila mitandriny tsika mampanaovana ny asa tsika hajaina le asa satria io ane tany roantangy zay kely nampatonga ny sikorotana be dia trano tena tsy mifankahitany ka zavy amintsika amin'ny asa fanaovan-gazety any tao amin'ny radio tsy miankina anankiray tany atoerana ka zay mampatonga ana amin'ny teny hoe mila mandinika sy mieritreritra tsika mpanao gazety zany a eo mpanaovana ny asantsika izay nefa ty amintsika côté mpanao gazety a fa resaka n'le resaka hoe accès amina source d'information teo zao tsika misy lalàna ihany koa any azo ataontsika hoe raha ampiarina dia manasazy an'ireny loharan'ny-baovao zay tsy mety manome ny vaovao tokony ho fantatry ny olom-pirenena ireny kanefa ny hatreto a tsy tena miatra izay lalàna izay fa lasa ohatrany hoe afa-ty ampanao gazety foana ihany no olana na anika rehefa mamoaka le mpanao gazety rehefa avy ohatra zavatra tsy voamarina dia mazava ho azy voasazy izy araky ny lalàna rehefa zavatra tsy voamarina le lalàna eto amintsika hoa zay betabe fa le fanatanterahana zany tsy misy fa ny rariana zany mba tena ho ampiarina ireny lalàna ireny ary aloha ny mpanao gazety mba hiasa ara-dalàna zany any amin'ireny ministera isan-karazany ny zavatra tretra hoe satria inge any fananam-bahoaka tsy hoe ho an'ny olona vitsy na ohatran'izany fa ho antsika rehetrarehetra zany ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy dia alao alalaka amin'ny mpanao gazety aka vaovao eny aminareo fa azonareo enjehany izy raha sanatrika tsy le tsy marina le zavatra ataony tena marina mihitsy zay hoe anisan'ny ataoko hoe sakana ho an'ilay asantsika ny tsy fisiny zay hoe fisokafana tanteraka amin'ny loharanom-baovao ny mpanao gazety rehetrarehetra zay na ohatrany anay zao ataoko hoe Free FM zany hoe fantatritsika angambany ahoana ny toerana asiany andraikitra sany zany anatin'izao fitondrana zao fa indraindray tsika tena ohatrany hoe bloqué anatina source d'information anankiray dia eo amin'izay ny ahitana ny mamatiana mpanao gazety anankiray hoe aiza zany ny favononanao tena anamarina nyity loharanom-baovao anankiray ity ka io na hoe tsy misy loharanom-baovao isokatra ho anao ary eo fa ny zavatra rehetrarehetra manodidina nefa dia fa loharanom-baovao avokoa izay foana apetraka zany zay zavatra zay hoe isika rehefa mahatsapa ny mahatena mpanao gazety matianina atsika dia tsy tokony ho very anatina source d'information zany mamaraparana ny ady hevitra isika ankasitrahana ianareo nanaiky ny fanasana tamin'ity voalohany amin'ny fandaharana ny santarana ny leo resahana anao ny sehatra ity samy mpanao gazetitsika teto no ny ady hevitra samy mitondra ny fahitany amin'ny akapobeniny zay hoe asa fanaovan-gazety amin'ny akapoben'izay amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao omeko ray minitra avy angamby anareo menada mitsinana ny amin'izay hoe mahazava-dehibe ny asa fanaovan-gazety ampakarana ny asan'ny asa fanaovan-gazety izay indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao ohatomboka tsika ato amin'ny arifenina
ho antsika mpanao gazety zany a dia misy afatra zany fo hoe ataovy amin'ny fahitsiana ny asantsika tena hoe mieritreretsika fa itsika koa no isan'ny tena hoe hery lehibe eto amin'ny firenena mampilamina amin'ny firenena mampikorotana amin'ny firenena dia eo zany tsika mila mipetraka olona tsika mandala an'izany fahamarinana izany ilaina nge mivola samy mitady volana eto amin'ny firenena fa le fitadiavana an'ilay vola mba asiana varany ihany hoe tsy amidy azavarotana fanahy zay tsy amidy ny fanahy fa tena hoe ampiasao amin'ny mba tsy hampilatsaka atsika satria tsika nge zao efa tena hita hoe simba tanteraka zany zao le asa fanaovana gazety noho ny Facebook aloha etsy an-daniny iny amin'ny ampiasaina sy noho ny politika sy ny amin'ny resaka hoe tambazotra tserasera indray mandeha amin'ny tsihy zany le izy dia eo zany mila atsika hoe mandinika lalina satria zava-dehibe no avin'ity firenentsika ty ny voalohanteny dia misaotra ny fahitalavitra record aloha nanasa satria fandarana voalohany ohatra hoe afaliana satria samy mpanao gazety sika dia iresaka n'izany tontolo ny asa fanaovana gazety sy ny resaka fividianana ary ny fiainana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara zay ny zany ka tsy hanome hafatra ny samy mpanao gazety fa te hampatsiahy fotsiny hoe isika manana lalàna mifenja ny asantsika zany dia tokony ho tanterahantsika mpanao gazety ao anatina fahitsiana sy ny fahalalana tanteraka ny asa fanaovana gazety ho an'ny tombotsoany olom-pirenena averiko foana hoe ny intérêt public foana ny tokony ombia ho an-tsaina sy baiko an'izany asa fanaovana gazety zany rehefa tsy izay no mibaiko anao miditra anatin'ilay sehatra indrindra moa fanizandry aty aoriana dia tsara angamba tsy tara raha miova lalana miova asa hafa ihany koa satria rehefa tsy tsapanao zay hoe intérêt public zay no mibaiko ny asanao amin'ny mampanao gazety anao dia ataoko hoe disy filière ihany angavana anatin'ilay izy dia azadino manao recoupement satria zay no mampiavaka antsika mpanao gazety fanamarina mbavao apetrao ihany koa ny fanajana ny etika sy ny déontologie namarana antsika azy dia hoe mipofotsika telo manadady eto androany fa na samy manana ny firehana politika aza ny mpampiasa antsika samy hafa na samy eo ihany koa azany hoe mety hevitra manokana amin'ny maha-olona ankoatra ny mampanao gazety dia azo atao tsara ny miady hevitra ao anatina fifanajana ao anatina fifampiainona dia samy mandray izay tandrify azy ny tsirairay avy ankasitrahana nareo manadady amarana antsika ny fandarana angambany ho asiantsika fifandraisan-tanana eo aminareo izay nanao ny ady hevitra tamin'ity androany ity eny ary ankasitrahana nareo zay ihany koa no mamarana nyity fandarana voalohany atao anatin'ny aleo resahana hanao ny sehatra ity dia mbola averimberina ihany aty mpamaranana hoe misokatra ho an'ny rehetra tsy mifidy firehana politika tsy mifidy tranga ho resahana ihany koa fa rehefa tafiditra ao anatin'ny hoe tokony ho fantatry ny vahoaka ao anatin'izay hoe intérêt public zay na hoe ho an'ny tombotsoa ambony ny vahoaka dia azotsika resahana eto amin'ny fandarana avokoa dia azadiny hoe na ny miantso ny record Madagasikara efa misy eo an'ny larana ho antsika izay maniry ny vahiny atao anatin'ny fandarana azotsika atao somatsara ny miantso ho an'izay ady hevitra izay na fanehoan-kevitra ihany koa atao anatin'ny fandarana aleo resahana anao sehatra dia izay no entina mamarana ny fiarana tamin'ity alina ity dia ankasitrahana isika rehetra nareka tamin'ny hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa nareo izay tonga nanotrina n'izao fandarana voalohany izao veloma tompoko